Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray izay miravavy amin'izao takariva izao manona fiadanan'i Jesosy fa aminao fa amin'ny ankonanao tsiraray avy amin'ity androany ity mamerina voninahitra an'Andriamanitra rery satria izy no matoy izao anay izy matoy izao antsika izy mendrika isaorana mendrika hoterana sy ankalazaina ary mbola mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fampiasany mpanompony amin'ny famezana anay sehatra fanambelatra amin'ny asa fanompoana sy mitombo tahaka an'izao mankasitraka indrindra tompoka fa ahaja ho anay zany hoe manompo an'Andriamanitra zany dia mankasitraka atsika rehetra ihany koa matoky mbola manaraka an'izao fotoana izao ary anaraleotako an'izany anasako anao anaraka an'izany fotoana zany hatramin'ny farany satria eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy alamaina ianao raha tonga eo fanatrehan'Andriamanitra tsy tonga foana izao fotoana izao tsy parazary fa misy anjaranao eto matoy anao tonga eto isy ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy afaka manatona anazy raha tsy tao amin'ny fanana dia fanan'Andriamanitra mihitsy no nitaonanao nandresy lahatra anao ka mahatonga anao tafanatrika an'izao fotoana izao dia manaraka an'izany manasantsika izara anao partage zao live zao tsy hoe fity teo hita tsy hoe teo hita zay dia manasa anareo hoe izara an'izany fa maro ny olona any mba tea hita koa mba hitanao tea andrainy anjarany dia zany anisan'ny fitoriana filazantsara ny fipartagenao zao live zao dia aza misalasala mipartage an'izany amin'ny namana mantsakaiza sy amin'ny fianakaviana tsiraray avy dia anomboka amin'ny fotoana avy hatrany aritsika amin'izao fotoana izao ataontsika hisaotra an'Andriamanitra hiderana azy ny amin'ny fitiavany ny amin'izao fotoana izao mbola izy no matoy izao antsika fa mialohan'izany dia maky ten'Andriamanitra tsika ao misalamy fa 4:70 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atoizantsika amin'ny andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny mpivetikira nataony korahita atalamofo tonikira Andriamanitra no aro sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy hoy izany no tsy atahorantsika na dia levina aza ny tany na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na miroro sy misamboaravoara aza ny onjany ka miroro ny tendrombohitra noho ny fisafokany amen. Izany ten'Andriamanitra hoe izy no mpamonjy atsika izy no mpiaro atsika ary mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy androany tsy haiko izay antony nividianan'Andriamanitra anao anatrika an'izao fotoana izao mety misy onjan-dranomasina misamboaravoara ve eo amin'ny fiainanao mety miorooro ve ny manodidina anao fa androany ten'Andriamanitra hoe izany ozy izy ny tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany minina miseho eo dia aokontsika tsy atahotra fa eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ilay mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy anafaka izy ny fatokina ho antsika izy ilay tsy miovo malan'io ary mandrakizay dia tena hoe ndaotsika sy anao atoky ndaotsika sy anao amin'izao fotoana izao hideran'Andriamanitra fa madera indrindra izy raha izany nataony amintsika tena hoe mahatoky loatra izy eo amin'ny fiainantsika ka mendrika hoderaina sy ankalazaina amin'izao fotoana izao zay sy anao andeha hanandratra an'Andriamanitra hisaotra anazy hiderana azy koa fa tsara izy dia asandrato ary ny fiainanao amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zany amin'izao fotoana izao dady misaotra anao zany amin'ny fidiananao anay tsiraray avy afaka manatona indray ny fanatrehanao ianao no nifidy anay
ianao no nitsonganay tao anatin'ny marika mahatonga anay tafavory amin'ity fotoanany androanyity dady misaotra anao zany amin'ny olona tsiraray avy izay vory manatrika eto ankehitriny nio zay dia miray fo miray saina manandratra anao misaotra anao fa Andriamanitra mahavonjy anay tokoa ianao vao niandro zay dia mamaly ianao rerianina Andriamanitra mahavita an'izany hoe vao antsona dia mamaly ianao ilay tsy mitarejetra ianao ilay tsy miovo maly anio ary mandrakizay mankasitraka anao zay dady ankehitriny zay dia te hisaotra anao ny amin'ny fombanao anay maro ny fahavalo mitady hanohatra anay tady ny ainay fa tsy nakasika anay reny satria anao no momba anay dady ka mankasitraka anao zay ny amin'ny fiarovanao anay nandritra ny tontolo andriny ny amin'ny famatsianao anay ny amin'ny asa vita ny amin'ny zavatra maro rehetrarehetra zay nataonay sy nanombanao anay dia akasitrany anao zany misaotra anao koa zany amin'ity fotoana ity mbola ahafahanay manompo anao eto androany dada tsy mahay fanininy zay fa mila le fananao masina mila fanatria fananao masina izay tsy hoe miteny foana ohatr'izany zay hoe tsy hoe fahazaranay no manoatra izany rehefa mivavaka fa tena mila anao zay ianao malala an'izany ianao mihitsy ny ary rehefa miteny fa tsy mahay fanininy zay raha misaraka aminao mainy zay raha misaraka aminao fanamasina ka fenoy anao zay tsy raray avy amin'izao fotoana izao naizanaiza toerana misy anay na any anaty chambre zany na any amin'ny dortoara na any ampiasana na any anaty fiara na eny an-dalana tompo naizanaiza anao natria amin'ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao dia aoka samy atsapa fa miaraka aminay ianao aoka samy atsapa fa eo ianao amin'izao fotoana izao satria anao zay ny amin'izay fa ho ataonao amin'ity fotoana ity fanamasina dia rainay isan-kalazanay anao fa Andriamanitra tsara indrindra aleluia ifonany aminao zay rehetra nataonay tsy natamananao taty anatinay tamin'ny teny maro zay nataonay zay tsy nilozan'io ifonanay aminao zany ifonanay aminao ny tomponay sy nitoetsainay ary fitondrantenanay zay tsy afaka ny sitraponao mamelanay ary miantso lelanao sosalopity zay Jesosy Kristy lelanao lalatsakao teo Calvary mbola velona mandraka androany ary velona mandrakizay lelanao mpanadio anay mpanamarina ary mpanamasina anay amasino ary amarino izay mba homendrika hiditra anatin'izao fanatrian'Andriamanitra zao Jesosy resinanao tompo sy mpamonjy fiainanay ary le tompontenanay ifonay sy sany atolotra anao vaovao indray amin'ny androanty raha izany fanoloran-tenanay izany fa anao izay anao zato isan-jato izay anao zao fotoana zao fa tsisy toerana ho amin'ny fahavalo amin'ny anara mahery Jesosy alleluia amen halleluia tena tsara ny tompo mankasitraka ny avavezao tena nitarika antsika tanatin'izao vavaka mahery zany inoko tokoa fa mivavaka ny teo dia Andriamanitra mihitsy miaraka amintsika sy ianao androany ary izy ny tena hoe anambara ny hevitra izay ananana no atsika sy ianao tadidio fa rehetra zay manatrika ny fotoam-bavaka ary rehetra zay mandany fotoana tena hoe mitoetra eo amin'ny fanatrin'Andriamanitra dia tsy miala maina izany tsy maintsy ianao na misy fely ianao na matakatra zava-baovao ianao ary enokony fa tsy hoe zavatra ray fotsiny no azonao fa Andriamanitra tena triple important anao koa ity amin'izao fotoana izao dia kasantsika manokana moa Andriamanitra izay nampahitantsika ny herinandro vaovao ity izay herinandro voalohany amin'ny volana oktobra fa ny miarabanao hatrany izay natratra nyty herinandro ity inoko androany fa raha mbola etika anao dia tena hoe tsy anao Andriamanitra mbola vony izy asa maikivaika kokoa noho izay teo aloha ao amin'ny fiainanao eto dia amin'izao tena hoe anandram-pisaorana ho an'Andriamanitra mihitsy satria mendrika azy zany akany teny hoe na iay taky nina sika tsy afaka nampinahandro ray amin'ny fiainatsika fa matotsika eto androany dia izy be famondrapo be fitiavana tsy nijery zay zavatra vitatsika zavatra mety nitanterahantsika izy fa nijery amin'ny mahaizazana azy Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra be famondrapo izy Andriamanitra be fahasoavana ka izay mbola natozao antsika ary nitarika antsika mbola eto amin'ny fanatriany amin'ity herinandro vaovao tsika mendrika izy nandray fisaorana ary tika ny koa ianao mba naetaeta tena metraka ny herinandro feno ampelantan'Andriamanitra fantaro fa rehefa Andriamanitra mitarika antsika tsisy afaka anakana antsika ozy izy raha izao miaraka aminao iza mety atohatra anao raha ny Andriamanitra ao miaraka aminao iza no mety atahoranao tsy izy izy ka andaontsika tena hoe anafasahina ametraka an'ity tontolo andro ty herinandro ty azafady feno ampelantan'Andriamanitra mba tena hoe atao lavorary ny zavatra rehetrarehetra inona zavatra nomanina tena hoe destiné ho antsika dia ho azitsika izany tsisy plana fahavalo mety ambinina fa hoe izay lazain'Andriamanitra indray zany mitanteraka amin'ny fiainantsika ny amin'ny toerana tiany alehantsika na amin'ny zavatra tiany ataontsika ny zavatra tiany jerentsika ny anjara fitahina anjara fitiavana fahasoavana ho antsika dia tena hoe ho tonga ho antsika ka tsisy anakatsakana izany asandrato aloha fiainao amin'izao fotoana izao
ndray io mbola makasitraka anao ndray zany any amitsy fotoana androa mbola omenao anay ty mbola afanay makasitraka anao ny amin'ny herinandro vaovao nomenao eny misaotra tompo satria zay eto zay avidy tahaka zao ny safidinao indray mbola mevonahitra anao satria lehibe tokoa ianao ary tena privilège any manatona anao zany misaotra anao zay satria mbola nitiavinao mbola nampiatranao any famindraponao mbola nampiatranao am'zany tena hoe fahasoavana zany ka mbola afanay mijoro amitsy voalohany semaine septembre octobre ity maro dada fantatra ary tena tsapanay tokoa hoe tsy izay no mamaritra ny androm-piainanay tsy izay no manampy ny androm-piainanay fa ianao maro ny mety tsy natratra an'izao fa izay manokana safidinao ka tena hoe amin'ny fotsy miangatra amin'ny fo tena hoe feno fankasitrahana amin'ny fo feno fifaliana no anambaranao anay ny fisaoranay no anandratanay ny anaranao any amin'ny avo indrindra tsy ianao rery ihany no mavita mampatozy ao anay ary ianao rery ihany mavita mitarika anay ka hatramin'izao eny dada eto anatrianao dia mankasitraka anao sady ny amin'ny zavatra izay fa ho ataonao mandritra ny ty herinandro ity satria fantatray fa hoe ho ataonao tsara daholo ny zavatra rehetra sia rehefa mizay manaiky ary mametraka ny fiainanay manontolo eo ampelantananao dia tena hoe ianao niasa fomba mahagaga ary tsisy mety asakana anao ainao atao ny zavatra rehetra ny fiainanay ka apetraka eo ampelantananao na niasanay zany na fianarana zany ny andraikitra izay mety anananay na ny zavatra rehetra zay mety tanterahanay apetraka feno ampelantananao zany mba andeha lavorary avokoa ny zavatra rehetrarehetra raha toka hoe ilaina zay mijoro manatanteraka zavatra na toka ilaina zay mandeha ny mitoerana manatanteraka zavatra dia inonay fa naplano vavalina lefa na namelezanay dia tsy ambina tsy anapahifana fa ianao dada ianao le rainay ianao le mpikarakaraanay mijoro iasa eo anivinay ary anolonanay tantanay amin'ny tanakavana famarinanao tsy amelanay ho lavo mandrakizay tsy amelanay ho raraka mandrakizay tsy amelanay hitsanga menatra fa dia tena hoe voninahitra ray manontolo ary inona ihany koa dada fa ianao dia hitanay nina mety zavatra nomanao anay dia tena hoe iroraka amin'ny fiainanay iraraka tena hoe vatravatra misy ny olona mpitahina amin'ny fiainanay mandritra nyty herinandro ity izany izy mety manahiahiny amin'ny resaka asa izy amin'ny zavatra ho avy dia inonay fa alaminao ny zavatra rehetra ianao manokatra varavara zay tsy hain'izan'izay dina dia inoko fa ho zany nytanterahanao amin'ny fiainanay ka dia ahita tokoa ny tsara iavy hoe tena miavaka izay zay manompanao miavaka izay zanakao sy izay karakarainao mankasitraka tompo satria mahatsara tena privilégié zay hoe man'andriamanitra tahaka anao izay manana izay andriamanitra be fitiavana izay man'andriamanitra izay mafantatra ny kany tsara iavy fa tsy amin'ny akabeany fotsiny dia inoko fa ho alaminao araka sitraponao ny fiainanay ka dia hitoetra anatin'ny fifaliana hitoetra anatin'ny fiadanana hitoetra anatin'ny fahombiazana hitoetra anatin'ny fahasambarana ny tsirairay avy amin'ity herinandro ity mankasitraka anao sady ary manandritra anao any amin'ny avindrindra zay ny amin'ny fahatsaranao zany dia raha laza voninahitra ny hery rehetrarehetra ny fanjakana atolotra ianao dada alleluia amen alleluia amen amen mety zay ohatra ilana mibatatsika le iry atananao metraka zao herinandro zao tsika mipelatanan'andriamanitra tena hoe eo antananao ray manontolo mihitsy dada ny mombanay tananao mapetrako indray tananao wanao kuwa turia
iainao aminy lalanao de teny fikasanao toria Jesu minonao anomano tua nyantony velomako sy nyantony raiko Jesu minonao anomano tua nyantony velomako sy nyantony raiko Amen. Zany mihitsy izy no matoy izao atsika izy koa no mbola hatoy izao atsika zany hoe hatramin'izay androany no avy dia izy foana no mahavelonaina atsika matsika antsika dia izy rery ihany amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny fandarana manaraka ifampahetrika tsika momba ity volan'ny fisehoana ity tena hoe iseho tsika zany hoe fisehoana zany taloha ianao takona tsy maintsy hoe nisy zavatra takona atao aloha dia zay vao miseho ohatran'ilay zazakely tany ankibo takona tany izy aloha zay vao miseho miandry sy volana aloha neny vao mahita anazy misy koa hoe takona tany anaty aizina tany dia miseho makeo mazava maro no afaka amaritatsika zany hoe fisehoana zany misy koa le arak'ilay ampanambadiana iny felony ihany aloha le vehivavy dia zay vao aseho aneo zany izy daholo ankehitritsika dia maka ten'Andriamanitra anankiray zay hitantsika ao amin'ny Luka toko fahavalo andiny fahaenina ambin'ny folo Luka toko fahavalo andiny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy na mametraka azy eo ambany farafara fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hita izay miditra ny mazava amen zany ten'Andriamanitra zany hoe rehefa mazava dia tsy tokony afokafona tsika efa nazavain'i Kristy efa napiretiny ny afo tao anatintsika dia efa nazava efa nasorony tao anaty aizina izao sy ianao dia tonga zanaky ny mazava izao tontolo izao dia maizina dia ny anjara arak'ilay ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina hoe izao tontolo izao dia miandry fatratra ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia miandry atsika zany zao tontolo izao mba hiseho tsika dia ny anjarantsika sy ianao tsy tokony hafantsika ao anatin'izany tsy tokony homenatra tsy tokony hoe tsy ho sa fa mily tsika sa manana le fahazavana anatsika dia ndia hizara fahazavana amin'izao tontolo izao hizara ny ten'Andriamanitra izara ny Jesosy Kristy amin'ny izay mbola tsy mahafantatra ho an'ireo olona mbola ao anaty aizina mety fianakaviantsika io mety namatsika izay mbola ao anaty aizina dia andaontsika tena hoe hosa amin'izay manomboka androany izara zany arak'ilay ten'Andriamanitra teo hoe tsy ataony ambany farafara zany fitoeran-jiro zany efa nofidian'i Jesosy tsika efa nampiakariny ambony ho hita zany akory tsy ahetintsika hoe ireharehana sa hoana rahavavyrelya anatin'ny zany teny rafafeso zany makasitraka amin'ny sehatra mana hoe ny fisehoana tsy atsika ireharehana por fa matoa Andriamanitra ny safidy atsika hoe iseho ozy izy hoe tsy niteny izy hoe miandry ny fitsangananareo zao tontolo izao fa izy hoe miandry ny fitsanganany zanak'Andriamanitra inona moa natao hoe zany zanak'Andriamanitra zany makatony jirony makatony teny ary nity an'Andriamanitra manokana donc rehefa iseho tsika rehefa hitsangantsika tsy hoe za zany ty za zany zavatra vitako ty fa mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra mandehana araka ny atenin'Andriamanitra tamintsika anazy ny teny fisehoana io dia ny zavatra anankiray tonga dia tonga nanindro mafy mitatapoka dia nilaza hoe maro amintsika izay tsy dia hoe nientanentana loatra na eno an'izany teny hoe fisehoana izany satria nahoana
ny fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao indrindra makristiana dia lasa hoe minangatsika tsy en règle ao anaty an'Andriamanitra ka dia hoe mantantena ahoana zany misy ehoky nefa ny sasany ary jugena hoe ohatran'izao ny fomba fanao ohatran'izao any toeram-piasana ohatr'izao any ampianarana ohatr'izao any amin'ny toerana izay mety ana dia izao avy hitsangana iseso hoe mahade ina moa ny vavan'olo hoe masina loatra venao sahana loatra fa zao ny tiako lazainao anao matoa Andriamanitra mbola napahino anao manokana zany teny zany a mbola manana fanantenana ho anao izy mbola afaka mavita manova ny fiainanao izy fanapa-kevitra eo am-pelatananao manomboka amin'izao fotoana izao a amboary ataova règle mihitsy ny fiainanao eo anaty an'Andriamanitra ny zavatra mety nataonao tany amin'ny takona tany amboary ataova règle anaty an'Andriamanitra hoe tsy tia ny tompo ty ajanoko ty tia nakasan'Andriamanitra ho tanterahako ty izao ny plan'Andriamanitra ao amin'ny fiainako ozy izy zay madio am-pona ahitanazy ny zavatra manodidina ny foko any alao aloha adioviko iray manontolo ny foko a tsy rarahako no fa Andriamanitra no banjiniko adio ny foko a ahitanazy satria ahoana koa nafahantsika iseho tsy hoe iseho amin'izay hoe efa fantatsika izao fotsiny ho tonga ny fotoana hiteny hoe zany foana venao veriberiny dia hoe iseho maninona non tsy ihany fa matoa-tsika hoe tokony mitsangana miseho a dia olona zay tena hoe mifandray tanteraka amin'Andriamanitra olona mahazo tena hoe révélation avy amin'Andriamanitra zay tena hoe mangetaheta mihitsy zany zao tontolo zao zavatra mbola tsy reny zavatra mbola tsy hitan'ny maso zavatra mbola tsy sapany fony no ambaranao amin'ny alala fampiasan'Andriamanitra anao ahoana na fahanao manao an'izany anatiny fijoroanao anatin'ny fahamasinantena araky ny ten'Andriamanitra no ambaram-panompony tamin'ny alady tsy teo fa minady herin'izay ka androany tena anentana anao a hoe ny ten'Andriamanitra amin'ity volan'ity dia hoe fisehoany zanak'Andriamanitra izany izao sy anao tsy mbola tara izao ny anovany fomba famindrantsika tsy mbola tara izao no hoe andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra maro mety hitenana amin'izao fotoana izao fa eo relative dia mamely foana rehefa miteny zavatra tsy izany tonga eto anao ny sitrapon'Andriamanitra ny teny izy hoe fotoana ny fisehoantsika izao nefa tokony fantatsika ihany koa hoe aorianao mila règle en règle ao an'Andriamanitra aloha tsika izay vao andeha iseho tsy tokony andehantsika hoe arakan'izay tsy avantsika azy ka apamenatra hitondra henatra ho any anaran'Andriamanitra fa matoatsika ny teneny vala matoatsika ny teneny hoe mandehana ary miseho teny hoe andro fisehoantsika n'izao tontolo izao dia mila itsika mireprésenter an'ilay dadantsika zay mipoussé antsika hoe ndana fa ao ampiasaiko ianao mba haneo zava-magaga amin'izao tontolo izao ary hitaritana an'izany ihany koa moa dia hoe anatin'ny fanetretena maro amintsika raisina exemple fotsiny izao ty anankiray ty natao hoe misehatra fiangonana fotsiny fa ohatra resaka ny toeram-piasana ohatra ianao taloha mpiasa dia ny superviseur anao eo dia tsy maintsy milefitra anao fa rehefa ianao amin'izay nampiakarina ny superviseur io miseho mahita hoe za zany mahavita ny azy amin'ny rehetrarehetra izay mandalo hoe dia ataoko izay tiako atao zany dia atao hoe fiebebony maintenant ny fréariany nefa tsika sianao rehefa hoe alefan'Andriamanitra hoe iseho tokony mandeha anatin'ny fanetretena fa tsy anatin'ny fréariany satria maro ny olona zay teny satria anao ampiasain'Andriamanitra anio zava-mahagaga dia teny tena mahavita marina izy mahavita marina dia anomboka tsapatena vena hoe za mahavita afaka mandeha tsy hany mihitsiny fa Andriamanitra tiana efa mandeha anatin'ny fanetretena ozy izy hoe fanetretena no mitondra fisandratana fa zay mieboebo koa zany alan'Andriamanitra hihatra n'Andriamanitra donc aoka tsy anjaranao izany fa anatin'ny fisehoanao mandehana araka ny ten'Andriamanitra mandehana araka ny didiny ary ampahafantarana izao tontolo izao ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hoe zavatra heninao momba anazy fotsiny fa ny amaha izy azy anazy mba ahafahany fiainan'olona voakasy ary fataro ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy amin'ny alalantsika ozy izy natongavan'ireo olon'ireo anatrehany fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany ka aza mandeha mitory ny tenanao ny amin'ny zavatra vitanao fa mandehana toroa Andriamanitra andehana toroy Jesosy izay navita nanaritra nasy anao dia hitanao tokoa ny fananganana ny fiainan'olona maro amin'ny alàna fampiasan'Andriamanitra anao na fianakavianao io na olo-patatrao na rehetra izay manodidina anao hoe tsisy izay tsy ho tatavava iteny hoe tena Andriamanitra mahery marina no miasa amin'ny alalan'ity olon'ity mandehana ary maherery araky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'le 1er octobre tadidiko tsara hoe tsy efa nandidy anao hoe ozy mitsangana mandehana dia aza matahotra fa Andriamanitra no momba anao aza menatra araka ny teny Ravafesory teo aza anatiny ayay aza anatiny hoe menatra timidité no andehananao iserosirony mandehana satria ny herin'Andriamanitra miaraka aminao hoe mahery lavitra ny ao anatinao ny amin'izao tontolo izao mandehana ary afa-malala dia mamirapiraty ianao fa Andriamanitra miaraka aminao amin'izao fotoana izao hivavaka tsika mety fo ihany ny fampahirazana fa inoko fa Andriamanitra niasa ao amin'ny fiainanao dia zany fampahirazana mba ty amiko ka manasara fa mbola misy zareo teny
tsy hoe misy zavatra hotenena fa angamany amintsika mety misy manontany hoe inona ary zany le oaseau inona exactement le zavatra oaseau satria ohatrany hoe miseho mindana miseho dia hoe iseho aninona sy ve za isehoseho sa ahoana le zavatra mila asehoantsika militsika mitory amin'izao tontolo izao satria maizina amin'izao tontolo izao araka andinika dia militsika mampiseho le fahazavana iza moa le fahazavana Jesosy Kristy zany hoe ny anjarantsika kristiana tsika zanak'Andriamanitra zany le zavatra asehoantsika mila mampiseho antsika fa manana an Jesosy ao anatintsika amin'ny alalan'ny fitondratena amin'ny alalan'ny toetra amin'ny alalan'ny mba hoe manao hoe olona manana an Jesosy Kristy zany zay no asehoantsika ho hitan'izao tontolo izao mba ampitolagaga an'izao tontolo izao hoe manana an Jesosy hay tsara be le manana an Jesosy mba ataontsika mety zany ny fiainantsika mba ho aseho fa tsy hoe zavatra ratsy indray no dia ho ampisehoantsika eny araka ilay tenen'ny Aurelia teo hoe lasa fahafahambaraka ao an'Andriamanitra indray tsika tsy hany fa zavatra tsara le Jesosy Kristy velona tanantsika hoe tsy tsika intsony no velona fa izy no velona ao anatsika dia andehantsika eny amin'izao tontolo izao iseho mihitsy hoe Jesosy Kristy kely mandehandehantsika tsirairay avy rehefa mandeha mba ho raisiny olona mba ho tena hoe ho filazantsara mivelatra ho vakin'ny mpiazakazaka ho vakin'izao tontolo izao tsika rehefa mandeha amin'ny alalan'ny fitenitsika fitondratena za moa tsy vita ny herintsika rery fa eo le fanamasina tsara indrindra manampy antsika ao anatin'izany dia ndao zany tsika tena hoe hiezaka iseho ary ampiseho an'izany ary Andriamanitra hitahy anao hitahy antsika ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ihany koa izy zay le zavatra mila asehoantsika amin'izao tontolo izao dia zay ny avy amiko raha tena marina tokoa zany ary nonko androany fa amin'ny alalany zao fampahirezana zany sa fizarana izay napetraka Andriamanitra tampony ho anao zany dia tena hoe amirapiratra ianao ary ny zavatra fariny azavariana mijery ny famirapiratany olona anankiray na fisehoan'ny olona anankiray dia hoe andeha tahaka izany ianao misy fo rehiray izay napetraka Andriamanitra ho anao manokana vona fafo anao manokana dia miazava ianao miseho araka izay vona ataon'Andriamanitra anao zay dia vitanao fa misy fipoahana goavana dia tsy azo mihina fena tsy azo apetraka ambony latabatra na sakomana takin'ina azy tsy maintsy hita foana fahazafanao amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka araka ny fizarana teo moa dia hoe tokony mandehitsika anatin'ny fanetretena rehefa andeha hiseho mba tsy hanala-baraka an'Andriamanitra mba tsy hoe andeha amin'ny herin'ny tenantsika dia andaontsika hivavaka angataka an'Andriamanitra mba mpianaro anay zany dada makina hoe maha-olombelona mety misy any solafaka mety hoe mba faly any fo hoe zaka ina vitan'izao fa nefa mila apetrakantsika foana hoe satria Andriamanitra naniraka dia izy ihany nonazy ihany na fitanjana zavatra rehetrarehetra zany dia ndao tena angataka anazy mba mpianatra antsika foana amin'ny sehatra rehetrarehetra chaque pas andehanantsika iseho dia tena hoe izy no ho hita fa tsy tsika sy ianao dia sandrato ny feonao Ray mbola misotra anao indray amin'izao fotoana izao ny amin'ny sehatra mbola omenao mbola fany mivavaka ho an-tenany manokana mankasitraka anao ny amin'ny teny izay nalefanao dia ny hoe fisehoanay zanak'Andriamanitra eny atsapanay ihany koa dala fa adidy lehibe tokoa zany eo anatrianao satria tsy manira-tena izay fa ianao maniraka anay mba ho fahazavana amin'izao tontolo maizina izao androany dada dia mangataka anao zay mba hampianaro izay toetra anatin'ny fanetretena mba tsy hoe rehefa mavita zavatra na hoe hitan'olona ho feliciten'olona dia araisinay ho anay ny voninahitra fa nefa ianao irery ihany mantsy nomendrika nandray voninahitra rehetrarehetra sy ny laza rehetrarehetra ka hampianaro anay amin'ny sehatra rehetrarehetra chaque pas ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonay dia ny hoe tsy izay no hita fa tokony ianao no hita tokony voninahitra ao no hita tokony fahazavanao ny posaka sy paritaka amin'ny tsirairay avy hampianaro anay dada ny anana toe-tsaina izay avoazina à chaque fois que tu nous le demandes amin'izay mba tsy andeha araka ny fahazarana ihany koa zay rehefa andeha iseho anao fa tena hoe andeha araka ny tariky ny fanahinao ka dia tena hoe hisy ny fiasana mahagaga amin'ny sehatra rehetrarehetra dada mankasitraka anao satria amin'izao fotoana izao nizaniza mety miaina tanatin'ny fiebebona nizaniza mbola mety mihevitra hoe hiaina anatin'izany amin'ny làlana fampiasanao azy dia noko fa ianao no tena hoe hiasa amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao ary dia tena hilefitra mihitsy ny momba anay ray manontolo fa ianao misandratra tsy andeha ankely tsy andeha ampatanjana fa mifanahinao rehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra tompony amin'ny fitondranao misaotra ny amin'ny fananaranao ary misaotra noho ny amin'ny fiasanao sady amin'ny fiainanay alleluia amen amen anatin'izany dia mbola ito hivavaka hatranytsika ny vavaka ataontsika amintsika mety misy hoe menatra zany hoe iseho zany iseho hoe zanak'Andriamanitra iseho hoe zao nataon'Andriamanitra tamiko tena hivavaka isika araka le tena Andriamanitra atao amin'ny Luka izay vakintsika teo ihany hoe tsy ataony ambany farafara zany fahazavana zany jiro zany zao sy ianao dia
jiro efa novidian'Andriamanitra mety hoe nanao zavatra tsy mety tsika taloha na ny zavatra hoe mamenatra natao dia tsy satsony mivoaka tsy satsony miseho hoe zanak'Andriamanitra tena marina fa lasa miafokafona indray fa androantsika tena hivavaka tena hoe andrisika atsika ny fanamasina anazava atsika tena hoe amirapiratra mihoatra noho ny hatramin'izay zasianao ny mason'ny fahavalo dia tena tsy ahajery atsika satria mamiratra loatra dia tena hoe hopana ny mason'ny fahavalo tsy ahita atsika tsy ahajery atsika ny fahavalo ary manaraka zany tena angataka an'Andriamanitra sy fantsika hoe asehoy aminay data ny herinao sy ny voninahitra ao mba ahitany zao tontolo zao anay hoe tena hoe miasa tokoa ianao ary tena hoe velona tokoa ianao mba handraisana izy ireo anao na dia tsy teny ary mivavatsika fa hitan'ny olona ny fahazavantsika hitan'ny olona ny afatsarany amin'ny fiainantsika dia angita eto izy ireo ala indray an'Andriamanitra ihany koa dia andao ary tsika nao azany vavaka izany amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiatsonay ny anaranao amin'izao fotoana izao ray marina tsara indrindra mankasitraka anao zany amin'ny fotoana tahaka an'izao izay omenao anay afahany mandray ny teninao ianao mihitsy no ny teny ianao nanambara dada izay izao dia fitaovana fotsiny ary misaotra anao zany amin'ny olona tsiraray avy izay nandray an'izany teny zany aoka mitany tsara ny fonay tsiraray avy mitany lonaka andray aniry ao anatinay ary amobe avy izany toena anatin'ny tsiraray avy izany teny izay niraisina teo zany androany ankehitriny zay dada mivavaka misy olona amin'izao fotoana izao mety hoe menatra izy niseho eo amin'izao tontolo izao satria efa hitan'ny olona ny zavatra tsy nety natao ny zavatra tsy araka sitraponao natao dia menatra niseho fa amin'izao fotoana izao fananielatra fanantahotra sy aia dia pitena sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ambina tsy anankely tsy anapahefana ary tsy manjaka ty anatinay intsony ny enatra tsy manjaka ty anatinay intsony ny fahafambaraka fa aoka ny herinao aoka ny voninahitranao namirapiratra amin'ny fiainanay amin'ny lafidretrarehetra mihitsy ny amin'ny asa fanomponany amin'ny ara-panahy asa fivelomanay ny amin'ny fiainanay andavanandro misy dia oka tena hoe ny voninahitra ao mamirapiratra eo amin'ny fiainanay ka ny mason'ny fahavalo dia hopana tsy ahajery anay ny fahavalo dia tena hoe tsy ahita rehefa mijery anay data fa tena hoe enika ary mamirapiratra loatra ny voninahitra ao eo amin'ny fiainanay tsiraray avy izany dia mankasitraka anao izay misaotra anao izay amin'izao fotoana izao dada fa ianao nefa nampiseho anay ary ianao nefa namposaka ny antoy voninahitra ao eo amin'ny fiainanay amin'izao tontolo izao feno aizikitroka fa aty aminay ny mpisahany fahazavanao ary izay andeha izara n'izany fahazavanao zany amin'izao tontolo izao dia tafinerinao ary izay tsiraray avy amin'izao fotoana izao ray marina tsara indrindra mankasitraka anao izay ny voninahitra dia averinay aminao rery ihany alleluia amen amen dia amin'izao fotoana izao tonga sady ny famaranana ity fotoana ity ka manasantsika andao tena irasaina iray fotony hoe arisaotra n'Andriamanitra tsy vitany fotsiny nanambarany teniny hoe isehotsika tonga fotoana fisehontsika sy ny fisandratantsika fa anatin'izany mbola nananatra atsika ihany koa Andriamanitra zany miprove hoe tena Andriamanitra mikarakara ary mijery manokany fataky mikahatsika tsara avy ka dia ambarany amin'ny lalan'ny teny indray ny fomba ahafahantsika hoe manavao ny fomba fisainantsika manavao ny fomba fitondrantenantsika ary mandeha araka ny sitrapony amin'ny zavatra izay atao manasaka vafezao zany isaotra n'Andriamanitra raha metraka ny tsialy tsy feno ampelatany anao sehatra mankasitraka tompoko ny sehatra andao ary ataontsika indray izay vavaka izay isaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fanatria amin'ny teto satria teto izy na zany ianao dia natsapa fa teto Andriamanitra ary tsy vitsy zao fotoana zao koa raha tsy teto izy dia aveontsika hivavaka ho amin'ireo olona mbola andeha hiasa na any am-perinasa ary metraka ny tsialy ity ampelantanan'Andriamanitra dia andao ary hiara-nandrapentsika anao zany vavaka izany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao hatrany an-trano izay dada satria anao Andriamanitra mendrika isaotrana ary na dia mitakitra ny tontolo andronay sy ny fiainanay dia tsy hoaniko mihitsy ny fotoana isaotrana anao ka tena hoe tesaotranao foana zay tesaotranao lalandavy izay dada fa matoa izay ohatran'izao dia mianao satria na mifanatrianao anay tamin'ity fotoana androany ty satria tsapanay tokoa fa teto ianao nanatrika anay teto ianao niaino mivavakay teto ianao nanome teny ho anay tamin'ity androany ty ka mankasitraka izay androany dada dia misaotranao koa zany amin'ity alina izay omenao anay ity fanay andeha atory man'izay atory ary misy koa ireo mandeha miasalina aka nerinao no atafinao anazy ireo satria raha nerinay maolombelona dada tena reraka ihany zany miasaly zany fa ka nerinao niaraka aminay sy ambombanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eny izay miaraka aminao eny izay fa ianao ihany no mpanavitra anay ianao ihany no mpiaro tena mavita miaro anay mihoatra ny fiarovan-tenanay mihoatra ny sécurité anay dia ianao no mavita an'izany dada ary
ireo zay ny andalana amin'izao fotoan'izao ianao hitantana anazy amin'ny tanàna-kavanany fahamarinanao tsisy asan-dratsy mahakasika anazy ireo tsisy accident tsisy loza-tampoka mahakasika anazy ireo fa tena hoe tonga soamantsara eo an'iny ankohonany a zany olona efa nidala-podina zany makasitraka anao zay dada ampelantananao ty alina manginy ty hoe toromaso mamy izay fahitana izay amin'izany alina zany hoe nofo mamy koa izay dada raha sitraponao mbola eonanay indray aminao raha maraina dia faly izay dada aka ny sitraponao natao fa tsy ny sitraponay amin'ny anaran'i jesosy kristy nanaovana sy anonana izany vavaka izany a voninahitra dia averina ao anao rehetra satria anao zany alleluia amen alleluia alleluia amin'izao fotoan'izao dia faly zay mitsotrahananao a mba andehananao anatin'ny tena hoe famirapahatana lehibe mihitsy samy azo sehatra moa zay tsotrahananao fa ny amiko manokana ava tsy amiko any tena afa-po mitsotrahananao mba andehananao anatin'ny fiadanan'Andriamanitra maro ny zavatra miseho amin'izao tontolo izao zay tena hoe sarotra lalovana fa inompo fa satria anao manana an'Andriamanitra satria anao zanan'Andriamanitra dia ho afahany mba tena iaina anatin'izany fifaliana sy fahasambarana tsy manam-pataperana zany ny olona rehetra mety ahiahy hitodika via-kavanana aiza ny famonjena ho ahy fa ny famonjenao dia ilay Andriamanitra ao ary tena hamonjy anao izy tsy hamelanao irery aka nylazay ny hoe sofotsy endremana fa mandehana ny tanako tsy fohy fa mahavonjy anao inompo fa amin'ny fotoana rehetra anao miantso an'Andriamanitra ao dia aheno anao izy anatanteraka ny sitraponao izy raha fanaraka sitrapony dia ny vitanao ary anavitra anao izy amin'ny sehatra rehetrarehetra tononoko amin'ny fiainanao ny fiadanan'Andriamanitra tononoko amin'ny fiainanao ny fifaliana tsy manam-pataperana na ina miseho dia fifaliana avy any an-danitra satria izao tsy ny fifalianao moa tsy amin'ny zavatra mety miseho éphémère fa tokony fifalianao amin'Andriamanitra ka inoko satria anao banjan'Andriamanitra ary tena anatanteraka ny sitrapony dia fifaliana amin'ny fotoana sarotra manoloana ny tempête manoloana ny rivo-doza manoloana ny zavatra dia fifaliana no tononoko amin'ny fiainanao amen makasitraka dia amin'izao fotoan'izao koa manona aminao satria anao mazava amin'izao toizao misy ao anaty maizina zatra maizina izy dia lasa manelingelina anazy ianao mazava fa zao tononoko amin'ny fiainanao araka ilay teneniko teo hoe ny fahazavanao a ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tena hoe amirapiratra ka tsy ho zakany maso ny fahavalo mihitsy tsy ho zakany maso ny satana mihitsy ny hijery anao eny mety hoe manelingelina anazy ianao satria hoe tonko manelingelina efa zatra maizina izy manao ny asa ratsiny fa ianao izy teo ny fahazavanao a ary ninona fitaovana mety man'ny fahavalo hoe amelezana anao amonona ny jironao dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy ambiny zany tsy manana anjara eo amin'ny fiainanao zany a fa tena hoe ny anjaranao dia nirehatra hatrany hatrany tokony tahaka ny pokandro maraina ozy izy miamazava mandra-tatao-vovonany andro tahaka izany ny fahazavan'Andriamanitra sy ny vonany eo amin'ny fiainanao dia mandehana soamantsara aza matahotra na dia mamaky aloko ny fahafatesana ary dia aza matahotra fa efa ao anatinao ilay mazava efa ao anatinao Jesosy Kristy miaro anao amin'ny joronombanao izy dia zay no tsodrano tononoko aminao ny androany ity hoe mandehana soamantsara miaraka amin'ny Jesosy Kristy fa tsisy avoniny afinao tsisy avoniny afo fitiavanao an'Andriamanitra tsisy avoniny afo ny fahazotonao amin'ny famponan'Andriamanitra sy ny fahatsarana rehetrarehetra fa kosa ny voninahitr'Andriamanitra tena hoe amirapiratra be eo amin'ny fiainanao eo amin'ny ankohonanao amin'izay rehetrarehetra ataonao dia tena hitanao mihitsy hoe mamiratra ianao dia lohany ianao fahasalamina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoan'izao zay roa anonona ilay teny fahasoavana amin'ny Salamy 23:6 manao hoe entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra hatramin'i Jehova andro lava ianao amen alleluia samy tain'Andriamanitra daholo amen